vaovao fanatanjahantena io fa hiditra amin'ny andiany faefatra ny fifaninanana misy Madagasikara izay ahafahan'ireo tovovavy malagasy ohatra ny 20 taona maneho ny bika aman'endriny ny 20 novambra ho avy izao no fantatra fa ho tanterahana ity fifaninanana ity. Amin'ny 20 novambra ho avy izao no tanterahana ny fifaninanana misy Madagasikara 17 fifaninanana ahafahan'ireo zatovovavy 12 taona hatramin'ny 15 taona maneho ny bika aman'endriny ny fifaninanana. Fifaninanana tsy maintsy vehivavy 20 taona hatramin'ny 15 taona tsy mandatsy miteraka eo amin'ny 65 miakatra izany manana dia izy manana fahaizana zany fa tsy hoe tsy maintsy ohatrany dia ny vatana koa nijerena ihany koa ny vatana hoe tsy maintsy vatana somary finifiny zany safidiana. Misy anefa ny fivana tsy maintsy araina ho an'ireo ankizy te-hanoro ny lasa pilatro sy te-hanao ny fifaninanana. Anisan'izany no amlaza ny bika aman'endrika sy ny fitakian'ny mpikarakara ny fahaizana tsy maintsy manana ny mpifaninana. Tsy natao hoe takavola ohatra satria mbola tsy nahazo volana indra be mitafy hoe misy an'ilay hoe pirenodea na événement dia fitsonjovana ny ankizy dia izay moa zavatra tsara fantatra foana ity misy izao misy izao ezaka nanao tena nanao ezaka betsaka izay tamin'ny titolo ity satria betsaka ny olona amalina asona izany. Anisan'ny avaka ny fifaninanana ho amin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasy mba ho fisonjovana no avon'ireo ankizy mivoaka am-pandresy misy Madagasikara. Eo ohatra ny fiaraha-miasa ministeran'ny fizahantany mba hikarohana zava-baovao sy hetsika ho an'ireo mpilatro. Anisan'ny firenena mandray anjara amin'ilay fifaninanana eran-tany karakaraina any Washington izay antsoina hoe Miss Monde Madagasikara. Ka ilay mpilatro mitondra ny fandraisana tany misy Madagasikara tamin'ny taon-dasy no filotenan'ny firenentsika. Tapitra ny vaovao izay alina izao solitsika raha tokatrano mahatrajery hatramin'ny farany. Ny fotoana hoe sampona fampalalam-baovao ny fahita lavitra mahatere amin'ny ranom-pitso indray. Velona tompokolahy, velona tompoko vavy.